Dia tonga soa atao amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Ny resantsika anio zany dia ny momba ilay mpamorona ny Facebook izay malaza dia malaza eran-tany dia tsy izy zany fa i Mark Elliot Zuckerberg. Ny Facebook moa zany amin'izao fotoana izao dia toerana izay ifaneraseran'ny mpiarabelona rehetra eran'izao tontolo izao. Toerana ihany koa izay fanehoan-kevitra, toerana izay anaovana ny karazana fanehoan-kevitra rehetra ary toerana ihany koa izay ifanasonketana sy ifanaovan-dratsy ary dia toerana izay afaka ifamitahan'ny mpiray mpiarabelona izany zavatra rehetra izany. Ka nefa dia vitsy dia vitsy angamba ny manontany hoe iza no namorona ny Facebook ary inona ny filozofia izay mitondra an'io olona izay namorona an'io Facebook io. Fantapatarintsika eto zany ny momba azy. I Mark Elliot Zuckerberg zany dia teraka tamin'ny 14 mai 1984 ary 5 taona izy amin'izao fotoana zao. Ny surnom moa zany dia Zuc. Tao White Plains, États-Unis izy niteraka ary nianatra tao amin'ny université ny Harvard. Ny asany dia programmeur, entrepreneur, informaticien ary izy zany no namorona ny Facebook. Ny anarany iray dia Edward Zuckerberg izay dentiste ny asany ary ny anarany reniny dia Karen Kempner izay psychiatre. Efatra mianadahy i Mark Zuckerberg ary ny anaran'ireo ray tapo aminy dia i Donna, Ariel ary i Randy. Manambady izy any Prisia Chan ary mananjanaka atao hoe Maxima Zuckerberg. Ny famoronany ny Facebook zany dia tamin'ny taona 2004 ary niaraka tamin'ireo namany zany izy no namorona an'io Facebook io. Tamin'ny taona 2010 zany izy dia nomena ny anaram-boninahitra ny personnalité le plus influente eran'izao tontolo izao zany zany hoe ny olona izay azo lazaina zany manany maha izy azy eran'izao tontolo izao. Ny magazine Time zany no nanome azy an'izany anaram-boninahitra zany ary izy zany ao aorianan'ny Steve Jobs tamin'io fotoana io no nahazo an'izany anaram-boninahitra zany. Ny fananan'ny Mark Zuckerberg zany amin'izao fotoana zao dia 71,8 milliards de dollars ary eo amin'ny fahadimy izy zany ny listiny mpanefoefo milliardaire eto ambonin'ny tany. Ary amin'izao fotoana zao dia miroborobo fatratra zany ny fampiasana ny Facebook amin'izao fotoana izao satria dia misy hatramin'ny atapitrisany maro zany amin'izao fotoana izao ny mpampiasa ny Facebook. Inona zany no torohevitra izay omeny ny Mark Zuckerberg ny olona izay te anao an'izany entreprise izany na koa hoe tsy voatery ho entrepreneur ihany no afaka andray ny afatra avy any aminy fa ianao izay mamakivaky ny fiainana, izay mikatsaky ny asambarana, izay mikasaka an'izany atao hoe ahoana ny atafitana eo amin'ny fiainana dia tsara ho anao ity torohevitra omen'ny Mark Zuckerberg ity. Voalohany indrindra hoy izy hoe il est primordial de prendre des risques amin'ny fiainana. Zany hoe ny tiany hotenenina zany dia raha ohatra ianao ka te andeha lavidavitra kokoa zany, te andeha amin'ny tsaratsara kokoa
dia tsy maintsy mandray riska zany amin'ny fiainana satria ny zava-doza ozy izy ny zavatra tena hoe mampatahotra indrindra dia ny tsy fandraisana riska satria rehefa tsy mandray riska zany ny olombelona iray dia izay izy miodikodina eo tsy mahita hoe aiza marina ny tena lalakombany ary dia tsy manana tanjona mazava amin'ny fiainana ka eo amin'izay fandraisana riska izay dia eo ihany koa nefany ny fandanjalanjanao koa ny hoe aiza ny forcenao ary aiza ny faiblessenao amin'ny izay tanjona tianao tratrarina satria tsy maintsy mahay manao an'izay karazana évaluation ny tenanao izay ianao vao afaka andeha amin'ny tsaratsara kokoa. Faharoa izy dia hoe fixer des objectifs précis zany hoe raha ohatra zany ianao ka misy ny tanjona tianao tratrarina amin'ny fiainana dia tokony mazava tsara zany io tanjona tianao tratrarina io ary tokony zany hoe zavatra azo fariparitana tsara ilay tanjona fa tsy hoe zavatra somary manjavozavo ao aminao zany ka misy ny teny fanafoizana zany izay itenenany an'izay tanjona izay dia ny hoe smart zany hoe ny esa zany dia ny hoe spécificité et simplicité zany hoe tokony zany ny tanjona izay tianao tratrarina dia tokony zany hoe ao anatin'ny fahatsorana no hitondranao azy sy ao anatin'ny ataontsika hoe zany hoe zavatra voafariparitra tsara izany ary tokony izy ho mesurable zay zany ny M zany hoe zavatra efa tokony ho fantatrao fa hoe izao zany ny résultat andrasanao amin'ilay objectif ny tanjona izay tianao tratrarina amin'ny fiainana dia ny A zany dia ny hoe ambitieux zany hoe ilay toetra entinao andeha anakatra ny objectif na ny tanjona izay tianao tratrarina zany dia tokony ho ambitieux zany hoe tokony mba zavatra zany hoe mba tena misy valeur zany ny hoe tanjona tianao tratrarina dia ny R zany dia ny hoe realiste zany hoe ny tiany tenenina zany dia ny hoe ianao ihany de efa afaka mahafantatra hoe afaka ho tanterahana ve ny zavatra izay nofinofisinao zany hoe ianao ihany no afaka ahafantatra ny zava-misy eo am-pelatananao hoentinao andeha anakatra an'izay objectif anao izay dia ny T zany dia ny hoe temporel zany hoe zavatra misy fotoanany zany izay zany no tiany tenenina misy zany ny fotoana izay efa azonao feperana zany hoe amin'ny fotoana ohatran'izao zany no mety azahoako zany anio tanjona tiako tratrarina io. Fahatelo zany dia hozy izy hoe rester humble zany hoe rehefa misy zavatra tianao atao misy tanjona tianao tratrarina zany dia tokony zany ianao manaiky fa mila mianatra avy amin'ny olona hafa mila ny fanampin'ny olona hafa zava-dehibe zay zavatra zay satria tsy afaka halala ny zavatra rehetrarehetra ianao ka ny humilité zany dia ny fahafantaranao ny faiblessenao
sy ny forcenao. Zava-dehibe zay zavatra zay satria araky ny tenin'ny andriamatoa Bill Gates izay mpanefoefo ihany koa eran-tany mpikirakiran'ny informatika dia ozy izy hoe ny olona azonao fitahana voalohany indrindra ozy izy dia ny tenanao, satria marina dia marina zany zavatra zany satria iza moa no tokony halala voalohany ny tenanao fa ianao ihany. Ary raha ohatra ianao ka tsy mijery tsara amin'ny pitoniana sy amin'ny fotsy miangatra ny tenanao, iza moa ianao no andeha zany anatanteraka zavatra iray, dia ianao ihany no mamitaka ny tenanao raha ohatra ka mandeha amin'ny lalana izay fantatrao fa tsy ahitanao fahobiazana. Ka ity formule ny hoe rester humble ity zany dia fiteny aty Amerika Avaratra ny hoe work hard, stay humble. Work hard, stay humble. Zany hoe na ramatoa Oprah Winfrey na ry Bill Gates na ry Mark Zuckerberg dia mahafantatra an'io karazana fehezanteny io daholo. Zany hoe miasa mafy ozy izy fa manana fanetretena. Ka ny fanetretena izay nyteneniko dia io efa nilazaiko teo aloha teo io dia ny hoe miaika ianao fa tsy mahay ny zavatra rehetrarehetra ary dia mila ny fanampiana ny olona manodidina anao. Faefatra zany ozy izy dia choisir ses mentors avec soin. Zany hoe ny mentor zany dia ny karazana olona izay mitondra ny inspiration anao rehefa misy zany ny zavatra izay ataonao. Ary io zany no olona izay mpanome torohevitra anao ary mpanohana anao ara-tsaina, ara-panahy amin'ny zavatra rehetra izay ataonao. Ary io mentor io koa dia olona zany tokony ho atokisanao zato isan-jato fa tsy olona mandalitra anao, satria ny ankabeazany mantsy zany dia mifidy an'ilay mentor mpamandalitra. Zany hoe ilay olona andokandoka sy ilay olona izay tsy anoro hevitra anao amin'ny tena tokony ho izy fa olona fotsiny zany izay andeha tsy hiteniny marina mombanao na hoe andeha hiteniny marina amin'ny hoe aiza ny tena tokony ho lalakalehanao ahatafitanao, fa olona zany izay tsy miditra amin'izay hoe fahitanao ny objectif marina amin'ny zavatra amin'ny tanjona tratrarinao, fa olona andeha fotsiny hoe itehatehaka na isolelaka. Izay zany no matetika no mahadiso fifidy ny atao hoe mentor. Ny mentor koa zany dia tsy voatery ihany koa nefa io hoe tsy maintsy olona izay hoe tena mifanerasera aminao, fa olona mitondra ny inspiration anao amin'ny zavatra rehetra izay ataonao, dia fantapatarinao ny momba n'iny olona rehetra zany ary dia anananao inspiration ny mba ho sahala amin'iny olona iny na ny mitovy fisainana amin'iny olona iny. Zava-dehibe zay zavatra zay. Ka tsara dia tsara ny fahafantarana ny biografia n'ireny olona izay navita zavatra teto ambonin'ny tany mba anananao ny inspiration anao. Raha ny tenako manokana moa zany ny mentorko dia ramatoa Oprah Winfrey, ilay mainty hoditra vehivavy tao États-Unis zany izay efa natoroko teto ny biografiany izay niaina an'izany atao hoe fahatrana magitsokitsoka, niaina an'izany atao hoe fanavaka vaham-bolokoditra, kanefa dia
niezaka izy tamin'ny fiainana ary dia nanjary mpanefoefo izy izany amin'izao fotoana izao ary dia isan'ny vehivavy izay influente eran'izao tontolo izao ary dia nanova ihany koa izy izany ny tantara tao Amerika teo amin'ny resaka zany hoe tantaran'ny mainty hoditra. Dia ny fahadimy zany tamin'ny torohevitry Mark Zuckerberg dia ny hoe chercher le progrès, zany hoe rehefa misy zany ny zavatra izay ataonao dia tokony foana zany ny hoe mitady foana ny andeha amin'ny tsaratsara kokoa ary miezaka foana ny manome ny tsaratsara kokoa ho an'ny clientèle, izany hoe ny mpanjifa ao amin'ny entreprise-nao zany ary tsy mitsahatra ny mamorona hatrany ny zava-baovao izay mety zany hisarika ny olona anjifa ny zavatra izay vokarinao ao amin'ny entreprise izay ataonao. Dia ohatraohatran'izay zany ny fijerin'ny Mark Zuckerberg ny fiainana ka ny tiako ampitaina fotsiny amin'izany zavatra rehetrarehetra izany dia tsy voatery akory ianao ho mpanefoefo miliardaire ohatran'ny Mark Zuckerberg fa kosa zany hoe mba manaraka akaiky ny fomba fisainany dia mety ahitanao fahombiazana, mety ahitanao hazavana bebe kokoa amin'izay tanjona tianao hotratrarina amin'ny fiainana ny fahanarahanao zany ny torohevitra izay apetrany indrindrandrindra zany ho antsika rehetra izay mpampiasa ny Facebook dia azavariana ny hoe andeha anenjika namana ny ifampitsikera sy ny fanasoketa sy ny ifanao tsinotsinona ao amin'ny Facebook fa mba jereo akaiky hoe inona no tena foto-kevitra nitondra ny olona izay nanorina anio Facebook io, satria raha araky ny eritreritro dia tsy nanana eritreritra mihitsy izy ny hoe anjary toerana fifampitehana io zavatra namboarina io. Dia eo ihany koa ny zavatra tiako ampitaina ihany koa dia ny hoe mikirakira ny resaka ordinateur sy ny internet ry Mark Zuckerberg fa aiza moa no tena misy ny ataontsika hoe ordinateur izay faran'izay matanjaka indrindra dia aiza ato amin'ny saintsika olombelona ao no misy ny ordinateur faran'izay matanjaka indrindra fa arakaraky ny fampiasantsika azy ihany. Aiza no misy ny valim-panontaniana izay tsy hitan'ny ordinateur, tsy hitan'ny manam-pahaizana eran'izao tontolo izao ny valim-panontaniana izay apetraka aiza dia ato amin'ny ati-dohantsika ato ihany, izany hoe izay misy ny fanontaniana izay tsisy afaka hamaly azy raha tsy ianao ihany no afaka hamaly ny fanontaniana amin'izay zavatra ao anatin'ny lohanao ao. Ka indraindray zany isika malagasy dia diso mahay mampiasa be loatra an'io ordinateur ao anatin'ny lohantsika io izay hoe tsy fantatra ny ao anatin'ny lohantsika io dia ao no entina zany amitahana ifamitahana atsika samy malagasy ka tena zava-doza dia zava-doza ary mampatahotra zany zavatra zany satria manana an'izay hoe pouvoir amin'izay hoe ordinateur tsy fantatra hoe inona ny réponse izay, manana tendance izany isika mampiasa an'izay dia amin'ny alalan'ny fifamitahana satria tsisy mahafantatra ny ao an-dohan'ny tsirairay,
tsisy mahafantatra ny olona andeha hamono anao, tsisy mahafantatra ny olona hamitaka anao, ary indrindrandrindra dia tsy misy mahafantatra koa ny hoe inona marina ny tena ao anatin'ny lohan'ny mpitondra. Tena andeha hanafitra ny firenena ve sa andeha hanangona fotsiny ny arena dia miala? Zany zavatra rehetra dia ordinateur goavana dia goavana zany izay azontsika malagasy ampiasaina, kanefa dia tandremo fa ao ihany ao amintsika olombelona ny atao hoe fanahy maha olona, ary dia efa manomboka ihany koa nefany ny vahoaka malagasy efa mifo amin'izay fanontaniana izay, ka dia manara-maso akaiky ny mety ho valiteny, ka dia teny atsipy amin'ny manam-panahy rehetra izay teny izay fa dia ambava homana ampomeritreritra. Dia manao abonnement amin'izany forêt santé aty Canada, ary dia tsy dio matetitetika fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.